Tra-Tehaky ny Zandary ireo Roalahy nanindrina azy ka nahafaty an Tahina teny ambolo madinika. Raha ny fanazavana avy amin'ny Zandary dia tao atsarako fahafatetoa masina ihany tratra indray tamin'izy ireo ary tany atety Zambaro tao amin'ny lalam-pirenena fahadimy avy any Fenedrovatsinanana kosa iverana itodi-doatia Toamasina ny tratrany iray. Nisitrika avy hatrany moa izy ireo vao avy nahavita ny asa ratsy ary nieritreritra fa efa nangina ny raharaha famonoana ny Tahina ka izao nanapa-kevitra ny iverina eto Toamasina izao. Loharan-baovao efa Zandary mialoha efa nahafantarana fa efa andalana ny iray tamin'izy ireo raha efa voasambotra tao atsarako fafa kosa indray hafa. Raha ny fanazavana avy amin'ny Zandary hatrany feny andahana tsotra no nitranga tamin'ny Roalahy ity raha naharaka nambahan'izy ireo tao anatin'ny famotorana sava ranonanto. Vokatra izany dia tratra tamin'ny 13 Marsa 2024 tao atsarako fafa ijelany izay tovolahy 13 taona nanao iny asa ratsy iny. Ary tratra ihany koa ile baba izay 12 taona raha avy niafina sy nisitrika tany Fenedrovesta ka nikasa iverina teto Toamasina. Mariana fa taorianan'ny asa ratsy nataon'izy Roalahy iny dia niafina izy ireo nisitrika tanteraka kanefa tsy namela izany tamin'izao izay mpitandro filaminana fa nanao ny asa rehetrarehetra ary tsy nandry alina tsy nandry atoandro ka natrarina izao vokatra izao. Marina fa nandritra ny famotorana savaranando dia nanaiky ny eloko vitany hatrany izy Roalahy ireo ary ny antony nantanterana izany zany dia nondresaka fanendana fa tompoko lahy namaly zany dia zay natonga azy io natsatoko antsy akitsy rano avy ao anatin'ny famotorana zay moa zany dia raisina daholo hypothèse io araky ny filazantsika zay taorinan'ity moa zany rehefa tratra reo eloka reo mpanao an'le eloka dia mazava ho azy fa vototra reo le olona sasany zany na izany zany famotorana moa tsy tapitra raha tsy efa avy atolotra any amin'ny fampanoavana ny raharaha. Ankilany mbola resy lahatra ireo fianakaviany Tahina fa tsy fanendahana tsotra natao tamin'ny zanak'izy ireo fa von'olona nininana tao. Miantso ny manam-pahefana araka izany ny fianakaviana mba hanao famotorana lalina momba ity raharaha ity. Zanaka dia vonona mandataja ohatrany akoho sekenay zany fa mangataka na lehibe ny filaminana ny filoham-pirenena tena angatako mihitsy mba hijery anay akaiky amin'izao hoe iza le tena naniraka iza le naniraka anazy hamonana azy satria eo atokotaninay mihitsy amin'ny devant-tranonay nandeha nividy aorta izy dia no dia ao hatrany andro mbola amin'ny sivy zany tompoko atoko ngambany fa mbola tsy tokony hoe olon-dratsy amin'ny sivy zany mandeha mivoaka ny trano izy andeha hinanay aorta dia miditra ny trano tonga dia antso tonga dia tetehana ohatr'izao le zaza tsisy hoe le fitaovana rehetra mbola any am-paosiny olona tsy tokony hoe von'olona hoe inona fa tena hoe nisy naniraka izy ka eto zay anareo mpitondra fanjakana tadiavy ny marina hoe iza le naniraka raha fa tsy hita le naniraka dia tsy manay koa zay fa tsy maintsy mbola tadiavinay le tena naniraka hitanay ny marina mba ahafahanay zany mba tsy hanananay tebotebontsony satria na zay ao an-trano matahotra foana zay hoe so dia isy olona anafika anay satria tratra zareo be da be tsy milamina mihitsy tapakantsy tetetena daholo ny olona nefa mpitandro filaminana misy amin'izao misaotra ny zare betsaka aloha nandray andraikitra tena nikaroka hitanay ny marina zao dia misaotra betsaka ny atolotray fa zay kosa mbola mangataka hatramin'ny farany hoe aiza le olona tena naniraka hoe nisy naniraka ve sisa ohatrany hoe foros tsy fantatra fa ny fantatra anay loatra amin'izao dia hoe nisy naniraka izy nisy naniraka dia zay mba angatanay avoay ny marina. Tsy maintsy atao izay hamerenana ny fandriam-pahalemana eto Toamasina ho hatrany ny fanazavana ary tany-tandalàna eto Toamasina ka tsy ho afabela ireo mpanao ratsy. Mafisina hatrany fa tsisy atao afabela ireo rehetrarehetra manao asan-jiolahy na mandika lalàna eto Toamasina ary ampatsiahivina antsika fa tany-tandalàna Toamasina ka tsy hamela izahay mpitandro filaminana ny siny fikorotanana na ny tsy filaminana fa merika ny isitraka ny filaminana hatrany ny vahoakany Toamasina. Eto koa izay dia manome toky hatrany nareo vahoaka rehetrarehetra fa hikaroka ny vahaolona rehetrarehetra ampanjaka n'izay filaminana sy fandriam-pahalemana izay satria haintsika tsara fa tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara i Toamasina ary tanàna mahafinaritra ka tsy rariny kosa ngamba ny sina asan-jiolana ny asa ratsy toy ireny. Farany dia mampatsiahy izahay fa ny asa fandriam-pahalemana dia toy ny araky ny teny Ntaolo zay asa vadi-drano ka tsy ho vita raha tsy fanakonana ka miangavy izay ny fiarah-miasa trany amin'ny vahoaka rehetrarehetra mba hifanampy fanentanana aminay ahafahana mikaroka ireo mpandika lany ireo mpanao asa ratsy rehetrarehetra
na aiza misy anazy na izy na iza mba hisin'izay filaminana tsy fandriam-pahalemana eto an-tampona ny Toamasina zay.